qu'on peut se lever dans la présence de Dieu, tous ensemble, dans la joie? Amen. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu. Je suis content de te voir. Amen. Qui est content d'être là cet après-midi? Et on acclame le Seigneur, on pousse des cris de joie pour le roi des rois. Alléluia. 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 Amen. J'aimerais que tu te concentres en ce moment, que tu te concentres dans la présence de Dieu. Soyons conscients de cette présence. Soyons conscients de cette présence qui est ici en ce lieu, en ce moment. Aie soif cet après-midi. Aie faim cet après-midi. Ferme tes yeux et parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu pour qu'il puisse toucher ton cœur, pour qu'il puisse changer ta vie. Ne laisse pas passer ce moment, ne laisse pas juste passer ce moment. Profite de cette présence. L'immensité de ta grandeur me montre que je me suis. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Mais pour moi tu as tout donné. Mais pour moi tu as tout donné. Oui, toi seul peux me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Élevant nos mains, toi seul est digne. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Chantons tous ensemble dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le roi? Parce qu'il est digne de notre louange, il est digne de toute louange. Il y avait dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Zacharie. Zacharie, il était vraiment fidèle à Dieu. Il était vraiment fidèle dans son service à Dieu, dans son amour pour Dieu. Et un jour, au moment où il s'y attendait pas du tout, alors qu'il était tellement, son amour pour Dieu était vraiment inconditionnel. Il venait tout le temps, malgré que sa femme soit stérile, malgré que sa vie n'était pas vraiment ce qui se passait dans sa vie, en fait, n'était pas vraiment comme il le voulait complètement. Mais malgré tout ça, il venait toujours dans le temple. Il servait Dieu. Il servait Dieu malgré tout ça. D'année en année, il servait Dieu. Et au moment où il s'y attendait pas du tout, l'ange Gabriel était venu. Et l'ange Gabriel est venu apporter quelque chose qui était impossible aux hommes, quelque chose qui venait de Dieu, venait du trône de Dieu. L'ange Gabriel est venu apporter le message de Dieu, comme quoi sa femme allait enfanter. Et c'était vraiment au moment où il s'y attendait pas du tout. Et l'ange Gabriel, quand il s'est présenté à Zacharie, il a dit: je suis Gabriel et je me tiens devant Dieu. L'ange Gabriel s'est présenté comme un ange comment l'ange Gabriel le décrit, c'est: moi je me tiens devant Dieu, c'est mon rôle de me tenir devant Dieu. C'est-à-dire qu'il se rend disponible au message de Dieu pour qu'il puisse apporter à son peuple. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, et David a compris le privilège de se tenir devant Dieu. Parce que pour l'ange Gabriel, pourquoi il n'a pas dit moi je suis l'ange Gabriel, je suis le messager de Dieu? Il n'a pas dit ça. Mais moi je suis l'ange Gabriel et je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire que c'était une fierté pour lui de se tenir devant Dieu. Et David a compris le privilège de se tenir devant Dieu. Il a dit: vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. C'est pour ça que c'est une fierté pour l'ange Gabriel de se tenir devant Dieu. Parce que vaut mieux un jour dans les parvis de Dieu que 1000 ailleurs. Et ayons ce cœur, ayons cette attitude de se tenir devant Dieu comme l'ange Gabriel, d'être fier de se tenir devant Dieu, de nous rendre disponibles à écouter le message de Dieu et à obéir à Dieu. C'est-à-dire que, en fait, l'ange Gabriel, il se tient juste devant Dieu, et dès que Dieu, il parle, il obéit, ok? C'est-à-dire qu'il fait que ça, il se tient devant Dieu. Il se rend juste disponible. Et ayant juste ce cœur-là, ce cœur de se tenir devant Dieu et de se rendre disponible. Et dès que Dieu parle, on obéit. Amen. 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 Et on va se réjouir dans la présence de l'Éternel. Amen. Parce qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Alléluia. 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 Moi, je veux te voir danser cet après-midi. Alléluia. Amen. Dieu de mon salut, en Jésus mon roi.
de Jésus. Élevé, élevé, Jésus. Élevé, élevé, Jésus. Élevé, élevé, Jésus. Glorifié, 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 Jésus. Glorifié, glorifié, Jésus. Glorifié, glorifié, Jésus. Yeah, 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 yeah. Ah, louons le Seigneur des vivants. Yeah, 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 yeah. Ah, louons le Seigneur des vivants. 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 Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Vous répondez en tout temps. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Il est comment Jésus? Vous répondez? Il est comme ça Jésus. Amen. Il est comment Jésus? Il est comme ça Jésus. Il est comment Jésus? Il est comme ça Jésus. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. On répète. Il est comment Jésus? Il est comme ça. Il est comment Jésus? Il est comme ça. Jésus. Il est comment? Il est comme ça. Il est comment? Il est comme ça. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Pour ta français aussi qui va nous mener dans la danse. Qui va conduire la danse, ok? Alléluia. Oh. Someone's gonna kill somebody.
Amen. Dis à ton voisin, in komata chawe. Inkomata. Jésus est là, in komata. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un petit comme tu es un petit.
koraka ihany any tompo e. Alléluia. Sotra Jesosy a. Tena ao tsara. Tsy haiko nareo aloha fa za tena ao tsara. Alléluia. Velona Jesosy. Velona Jesosy le tomposika. Ary a eto izy. Tsy vitany eto izy a. Fa mbola eo koa mifanahy masina zay ao anatsika. Velona daholo zany zany fa tsy misy hoe titre na hoe resaka angano any mba avy antitra. Hiary vavaka sika tompoko. Andriamanitra rainay eo. Ianao ilay mpanjaka. Mpanjaka ny mpanjaka rehetra ianao. Anao ilay fahefana sy fanjakana any amin'ny tontolo zay lazainay fa fanjakan'Andriamanitra. Sisy lehibe noho izany. Zany fanjakana faratapony indrindra izany. Ianao nefa dia rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny ao am-ponao ny ampitoetra zany fanjakana zany ao anatinay. Sisy fitiavana lehibe zany hoe nandefa ny zanany zany hitondra n'izany fanjakana izany. Ampitoetra zany eo akaikinay koa. Sotra Jesosy a. Ohatra ny tsy teteny zavatra nisaotra anao satria lehibe. Lehibe loatra zany fitiavanao anay zany. Misaotra amin'ity fotoana androany ity. Izay fotoana sy verina sona ny fiainanay. Fa fanomezana lehibe avy aminao. Anareriny voninahitra sy ny tera ary ny laza. Ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka ho an'Andriamanitra sika. Satria ity andro androany ity dia be ny zavatra nataon'Andriamanitra vao tonga amin'izao zany sika. Nataon'Andriamanitra niara-ny asa daholo ny zavatra rehetra, nomeny baiko avokoa ny zavatra rehetra, na hita sika na tsy hita sika. Dia nisy herin'Andriamanitra ny asa. Nanapa-kevitra. Fa napa-kevitr'Andriamanitra zany no matoy izao zasy ianao androany. Fa tsy hoe izaho mendrika na ianao mendrika ka tonga amin'ny andro androany. Na nanao programme ohatra ny ahoana ary sika hoe amin'ny andro androany dia ho any am-piangonana. Fa tsy tonga eto sika raha sy sitrapon'Andriamanitra. Nisy ady tao. Mety sy izao sy ianao niady an'ilay izy. Fa Andriamanitra niady. Ilay fanjakana niady amina fanjakana hafa. Hatonga n'izao sy ianao eto androany. Manakambara amintsika izy androany sika dia andeha akafy verset anankiray. Izay tena efa haintsika isan'andro fa ilain'Andriamanitra ny fifatoasika indray androany. Romains 12:2 zay filansika zay vakiko amin'ny teny vazaha izy. Au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mety mbola tany amin'ny kolongaskola sika tany amin'ny androm-piaina sika zany dia efa naheno an'izany. Fa androany sika akafy zay tenin'Andriamanitra androany zay. Hoe inona indray re tian'Andriamanitra tenenina ao anatin'izany. Ahoana moa zany ny réalisenan'izany. Araka le vavaka natao teo sy izay efa natao mpanompon'Andriamanitra tsirairay avy tamin'ny louange teo. Fa velona Jesosy. Jesosy no nitondra n'ilay fanjakany lanitra ho eo amintsika. Raha eo akaiky sika izy araka ny fampianarana izay efa haintsika tamin'ny omaliko. Zavatra velona eo akaiky zany tompoko
miandry anao zany mireagira zany zany olona vely le akaikinao zany fa sy hoe mitogay izy dia mipetraka fosiny dia tsy fantatro hoe ahoana fa dia eony izy e fa rehefa velona dia mireagira maheno ny ety hitanao maheno ny vavaka rehetra aoka zava-ty dia ny ety am-boalohany a fa misy fanjakana izay manjaka amin'ity tany ity zany zay efa nomenan'izany fahefana zany koa izy anjaka zany tamin'izy aisika ny tantaran'izany tamin'ny Lucifera nandan'Andriamanitra dia nefa tia tany dia ety zany no afaka nanjaka dia eo ty teny ty fa sy resaka aminareo ny zavatra mitranga rehetra eto tany a fa mahita itsika tsirairay avy fa ohatrany hoe mandresy zany ny hery maizina ohatran'izay tiany atao dia atao ohatrany hoe voafitaka zany ny tsirairay avy na ny etarany dia tafiditra ao anatin'izany raha vao sy ao anatina franc-maçon ianao a dia sy afaka manao zavatra fito satria zareo no mipaiko androany a sady mananatra ny tompo no mampasiay asika hoe ne vous conformez pas au siècle présent ahoana moa zany hoe mise conformer zany za mise conformer zany tompoko a dia mise façonner selon ohatrany hoe manamboatra teny misy hoe fanaraka amin'ny zavatra petraky ny système rehetra sy ny zavatra iainasika eto dia raha vao miteny ahoana ihany ty fiainana ta France ty dia ny olona miteny efa lehibe sy hélas tava avao keo raha vao tsy manaraka an'ilay système zay foana zany ny azo teny azonao sy tava avao keo lahy sinon la aleo ihany la miverina any Madagasikara ozy ny olona zany zay zany façonnen'ny olona zay ianao na to zany za moa zany sy dia tena nianatra teto fa efa lehibe vao tonga teto fa amin'ny fianarana ankizy ary nohatra zany dia misy efa mboarina zany ny anaraka an'ilay système dia ny andro iainasika zao zany a dia za zany dia manontany teny hoe ahoana ary nataon'olona sy manan'Andriamanitra amin'ilay fiainana zao hoe dia ozy le tenin'ilay vadiko zay hoe degagy ianao hoe ahoana fa mamitaka ivelany ohatrany hoe tsara dia voafitaka avokoa ny olona any Afrika sy any amin'ny tany andalam-pandrosoana sy tanymanitra dia maniry be zany ny aty a France zany hoe any kosa nareo kosa nge fa ero tapis rouge ohatran'izay olona rehetrarehetra to fianakaviana anankiray samy manana tobila sy raha resaka ny fianakaviana hafa zany ny mahazo ny olona kanefa na rehefa miaina ianao dia entinao eo ianao voagaga hoe very ny olona sy nisy sony ny fifaliana na andosirany fifaliana ny fiainany tsirairay avy dia nefany a izay a mitadiavin'ny eto zany ise conforme amin'izay sika hoe pozipozy ivelany ihany za any aminay masy a za mpiasa ny commune aminay sy hoe mafalala no moa zany hoe mpiasa ny commune fa miasa amin'le commune zany dia rehefa makany amin'ny déchetterie dia ianao gaga hoe tôbila tena tsara tare ozinao tena raha izay revanao ivelany zany ton'olona tony koa zangamba dia efa sy misy trosa zany sonotony angamba efa sy mandalo découverte zany fa nefa ny gaga anao rehefa tonga any amin'ny déchetterie a fa feno fako zany natyle tôbila tsara tare arina hoe zany a sy manana possibilité zany ny olona hoe mba ty tôbila tsara tare ty mba ho atokana ho ana zao zavatra zao fa efa tsisy safidy sony fa sura fa raha nanana safidy le olona dia sy le tôbila tsara tare be no fenona fako sy végétaux dia arina fa sy manana soa ny olona donc zany a sy hitan'ny olona hafa zany sika miaina eto mahita an'izany hoe sy mety faly ny olona
aty andafo zany no mahafantarana zany stress zany fa sisy teny gasy maina zany sisy vocabulaire sika maina zany satria isorina Jesosy fa sika ny Madagasikara dia manana imezana foana manana sens de l'humour za moa zany za ndray aza ohatran'ny za tapitapo kely ito dia manao sens de l'humour any ampiasana fa ny olona sy maharaka mihitsy zany dia za ihany no miherery fa ny olona mandray sérieux tampoka dia t'as dit quoi mais non ohatrany hoe korapaka ny olona hoe fa hoana mais il est bizarre lui fa zany nefany sy afaka vidiana hoe andeha hividy sens de l'humour ary anany na misy mividy ihany moa mba ime dia mandovola am'izerany gadely malena ohatra zany ary ihany fa mandovola fa sika nefany any Madagasikara dia tena isaorin'Andriamanitra fa dia manana sens de l'humour sika manana zavatra mora ifaliana dia apetraka eo iny fa andeha sika jery an'ilay tenin'Andriamanitra teo hoe soyez aussi transformés par le renouvellement de l'intelligence. Eo zany amin'ity transformé ity miova ohatran'ny tamin'ny Jesosy tany tendrombohitra niaraka tamin'ny Jakoba sy Petera sy Jaona dia le niova tare transfiguré sika zany tokony anina an'izay fiovana zay fa sy miovaova ho azy hoe lasa Michael Jackson ianao dia hafa misy hoe niova mainty lasa fosy ho azy na sy haiko zany sy anyle izy sy transfiguré ohatr'izay la tiako tenenina eto tiany tenenina fa anina sika any misy miova fa maninona moa sika ny lasa miova satria izao io zany sisy hoe iovaova tampoka fa matoa ianao niova dia misy zavatra nampisokatra Masom-Panahy sika dia nisy zavatra nekesika tonga saina zany ianao tonga saina izaho hoe misy fanjakana samihafa kay dia ilay fanjakana izy ny tena arahako sika zao dia nampianarina ny resaka izay fanjakana zay tamin'ny omaly nampitondran'ny mpanompony tena faly ianao an'ilay fampianarina satria arena zany zao saiko zany zao na afaka lovola sa afaka lovola fahafantaranao an'izany hoe misy fanjakana lanitra dia misy fanjakan'Andriamanitra dia misy etahitan'Andriamanitra kay ho amin'izany fa sika zany safidy ary za sy ametraka hoe izy ny safidy sisika fa matoa za sainao tonga eto androany dia ny safidy an'ilay fanjakany lanitra sy te hitoeran'ilay fanjakan'Andriamanitra eo zany nampiovany zavatra rehetra hoe lié amin'izy sika marina fa mandoa impôt sika eto sy hoe akory zay dia zay fanjakany lanitra zany anay no arahanay dia sy rarainay sony zany ny eto aloha zany fa Andriamanitra manana fahendreny meo an'ny Kaisara ozy zay ny Kaisara meo n'Andriamanitra zay n'Andriamanitra fa zao rehefa nanapa-kevitra koa sika tompoko fa izahay dia ilay fanjakany lanitra ny anay lahay fanjakan'Andriamanitra tianay anjaka ao anatinay dia eo ianao fa faly ianao vao manam-bola inona indray reny ataoko ampandrosoana fanjakan'Andriamanitra azonareo hoe tonga ho azy zany zay zany samboariny zay zany le transfiguration ho azy hoe afandraisiko amin'izy zany ny fiainako afandraisiko amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakany lanitra dia eo ianao zany ito kosa aloha dia ho tenany koa asika zany masina nay ohatrany hoe resaka ahoana moa zany pastera fanjakana ahoana moa dia resaka ahoana fa rehefa nanaiky an'izay zany ianao dia misy phénomène sy voazavanao mitranga amin'ny fiainansika ataoko hoe sika satria minao fa raha hanisika amin'izany rehetra zany fa ianao sainao manazava ny fiainao anao moa zany fandehazan'ny fiainako zany fa raha mbola haisika manazava ny fiainasika mbola eto ihany sika satria ny intelligence sika no
matakatra hoe teto dia natao an'ny teto idy zao dia manao an'izao fa sika tompo dia mbola tratra ny hvkl-minahy ihany indraindray hoe eto zao ny tompo fanao an'izao nareo ve ohatra zao sika maly zay zany fomba fijery tsara be le asika maly nyrehitra ny trano taty Colombe tamin'ny maly tonga dia efa samy nanana vision dolo vision tsara faraka tena tonga dia maison tatyko manaraka tonga dia azonareo ve manana tendance sika tonga dia metraka hoe izao ny ataon'Andriamanitra io ty zao azonareo ve mbola ny intelligence sika miezaka manakatra na dia efa mahalala tenin'Andriamanitra ary sika hoe fa miala any le azonareo ve fa Andriamanitra tompo amin'le sy takatry ny saisika misy dia manomana sika fa sy ho takatry ny saisika zany aza mieritreritra sy mamina vina akory hoe ito zao dia ho atao an'izao fa fahendren'Andriamanitra tompoka sy takatry ny saitsika sy ianao eto an-tany zany mipetraka ny lalàna maro isan-karazany reny intelligence nametraka ny reny zay sorin'Andriamanitra fa izy koa manome an'izany zany hoe ty zany misy an'ity dia andao apetraka ty lalàna ity fa raha mahita sika ny olona aty amin'ny tany mandroso dia borné miala siny amin'le teny fa limité ao anatin'izay lalàna zay so hoe akory za hiteny amin'sika hoe aza manara-dalàna dia reve paster kosa ny tena zao dia rehefa migadra ary amin'ny santé san'ireo nanay ohatran'izao rehefa nitorinanay fa misy zavatra mihoatra an'izay nataon'Andriamanitra aminao zany tiako tenen'ny lalàna nge sy article fa lalam-piainana zany hoe 1+1 = 2 na saiko hoe rehefa misy rino io dia sy afaka mipase anao na zareo misy loi afaka nametrahana théorème zany no tiako tenenina fa Andriamanitra zany rehefa anao zavatra izy sy voasakan'izay ary zay nefa ny hotoriny amin'sika io fanotronana izy sy maniry an'izany hoe zany fanjakana faratampony amin'izay faratampony indrindra no manjaka ao anatinao zany izy sy maniry an'izany hoe ao anatinao fa misy fanjakana mahafantatra ny 50 ans ho avinao sady dia efa misy manamboatra sady ianao miasa saina eo nefany efa misy fanamboaran'Andriamanitra hafa misy sisy sy maniry an'izany tompoko fa zao kosany marina fa fahasoavan'Andriamanitra moa zao tsiraray fa misy zavatra takian'Andriamanitra kosa aloha izay zany no anoranana izasy ianao amin'ity tany ity iran'Andriamanitra sika hitory inona sitrapon'Andriamanitra hitory inona ny tian'Andriamanitra tonga ny olona hibebaka ka hiverina amin'Andriamanitra satria ny olona rehetra io mitotototo isan'andro io te hitady an'io daholo fa sy fantany ny lalana fa izasy ianao zany iran'Andriamanitra anoro ny olona hoe ity ny lalana dia izay ty renouvellement ty hoe andao retinareo iova clan andao ho ary amin'le fanjakana ohatr' izao sika fa sy mora satria na ny fidiram-bolanao arany dia lienao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa raha anao mifikitra amin'ity tany ity omenao ny calcul ozy ianao aza mampime ty ve dia mbola ho analana 10% zany inona tsony ito ara raha atao ny calcul sy ampy synareo ve fa ho ansika zay efa nanao andramo zao fa tsara Jehova andramo ka izahao fa tsara Jehova misy zavatra sy hainao manazava zany tamin'ny moment ohatranao moa zany no natonga ny izy ohatran'ny lamina ihany ohatran'ny avaiza moa zany ny fandehan'ity io dia lasa teraka ao anatinao hoe ilay teny manana slogan ianao rehefa tonga ny zavatra hoe ny mino tsy mba taitra ndareo ve ino mataitra ino mataitra tena merci any taty français fa tena zany tokoa atao hirana zany fa raha mandinika sika rehefa tena niombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra io sika dia misy zavatra mitranga zay sy azonao asaina
ozanao hoe ohatrany hoe resy zany raha nahitan'i Jesosy ange dia ohatrany hoe na mpianatra ary hoe vita game over hoe vita ilay natenaina maty sady sy mba maty anina fa maty tena hoe tena resy tena voadaroka tena voalako tena hoe kopaka tena sisy raisina sony reny film reny zavatra seosika reny a mbola ohatrany hoe amboamboarina fa raha tena mamaky ny baiboly sika tena hoe sisy afantarina an' Jesosy sony hoe ohatrany ahoana sotra Jesosy zany zany a aizana be mieritreritra an'izany a fa fitiavan'Andriamanitra atsika zany zany ohatrany hoe resy anefany a izay ny lalana mety hoe io zao vasiro fa izoro vavolombelona amitsika toty koa rehefa hoe tena ohatry zao gay ny tiany nataon'Andriamanitra tamin'iny fa sy takatry ny sainay zay fa ohatrany hoe may le trano nefa misy efa misy zavatra calcul mandehan'Andriamanitra indray fa sika dia nandeha fivadikanina dia ohatrany hoe efa teo ianao vita le fivadikanina dia mbola manontany tena ahoana ihany ohatrany mba nananteny ianao fa ataon'Andriamanitra mitarazoka mihitsy ilay izy zany hoe aiza ihany ny ahoana fa sinon a sy tenenina amintsika zao sony a ny tantaran'ny zanak'Israely niala tany Ezipta fa mafy nandalovan'ny zanak'Israely dia zay mahatonga an'izy maharitra mahandraka androany sy ny générationtsika siraray ihany satria ny zavatra mafy tao ary amin'ireny rehefa tena anao moa zany miselaseta teraka ianao zany a hoe tena sisy tena ahoana moa zany ny teny malaza zany surrender c'est ça lâcher prise miabandonné misabandonné tanteraka dia vao mivoaka ny tena hitasika fahalebiazan'Andriamanitra dikan'izay misabandonné zay nge miala amin'ilay système ianao hoe miala sy hoe ianao nandeha tokamonina fa sy ataonao mipeze aminao zany a zavatra iaina napetraka rehetrarehetra fa napetraka ao anatrehan'Andriamanitra io kosa nefany a sy natao comme ça dia petraka am-pelatananao Andriamanitra dia zay afaranao any fa zay afarana ihany fa misy tenin'Andriamanitra arahasika dia noho nge mifahefana ananasika isanao hoe sika isanao afaka mivavaka ao an'ity fireneny ity dia nohon'Andriamanitra ilay vavaka afaka manova izy fa sy hoe ianao voatery lasa président na république vao afaka manova zavatra fa ao an-trano sika ihany sika dia afaka manova zavatra mandoalaka sika isanao dia mivavaka amin'i Jesosy Jesosy nampianarinao zay fa fanjakan'ny lanitra zay eo aminay sy ny fanjakan'Andriamanitra zay napetraka ao anatinay amin'ny alalan'ny fisian'ny fanahy masina ao anatinay a dia manana fahefana izay a mandresy ny fanjakany rasy fanahy zay mamotika izao tontolo izao mba sika saina ve ny avon'izany zavatra omen'Andriamanitra zany tokony raha maheno zany sika dia ny azakazaka ny natory iho azonareo hoe faly tsy à quel point ny zavatra ataon'Andriamanitra hoe manana zany fahefana zany a sika isanao anova zavatra amin'ny familsika anova zavatra amin'ny fomba fizerisika manomboka androany ahatonga sika afaka hidiserne inona ny sitrapon'Andriamanitra io zany a ny zavatra mitranga rehetra dininao ahoana misy fizahatoetra misy brisement dia ianao vao mahafantatra hoe io tompoko a dia courage sika fa io zany sazo teniteneninao an'ny olona vao mifohy hoe vao nandrain'Andriamanitra ianao dia tantarainao anazy natao hoe brisement fa ozy aleo ilamina ihany fa io zany a ampianarin'Andriamanitra sika amin'ny école de ministère fa rehefa mitory amin'ny olona dia sy ny zavatra resasika reny fanjakan'Andriamanitra dia zao dia ny fanjakan'ny lanitra dia izy raha very ahoana zara raha iandry ohatra ahoana zara mifandehany fa
ohatran'ity zazy ity iny zao no mbola hoan'ireo sika efa afaka manao fivadikanina fa izy zany sy fantany zany 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 renouvellement de l'intelligence dolo zany zay resany eto amin'ity verset teny ansika ity rehefa miaraka amin'ny tompo dia manana fahendrena sy hoe iny zazy iny dia menao sakay raha zarevana inona fa maninara nataon'Andriamanitra ny sakay efa nytenegniko teto zay moa fa nefany dia mampazotomana asika tompoko ny sakay sapilo kely ohatra manasitrana hémorroïde saiko ohatra misy zavatra be dia be zany afaka ataony dia nefany raha dinao sakay zany ohatra ny tena aizana fa ohatran'izany ve sy animba ve zany dia izay rehefa fantasika zay volonté de Dieu zay dia hiazakazaka sika hoe Jesosy inona le sitraponao fa andehanao an'izay fa be dia be loatra ny zavatra nataonao anahy zavatra ensika sanao androany sy omaly fosiny arany no raha sika famarinana amin'ny fiainasika dia hafa misiny ny fomba fijerisika ny fiainana vaovao indray hoe ka le fanjakan'Andriamanitra any io misy ny ao am-pon'Andriamanitra volontén'Andriamanitra hoe anjaka ao anasika zay fanjakan'Andriamanitra zay ny volontén'Andriamanitra ny ao am-pon'Andriamanitra zay sady ao anatinao izy no eo aminao nazavaina fa tamin'ny testamenta taloha sitraka an'izany zany ny renim-paminany reny hoe mbola teo amin'izareo ny fanjakan'Andriamanitra izy moa le taria Elisa moa izy moa le taria vavaka izy mba pahitao izy pahitao an'ity assistantko ty izy le Élisée satria Élisée tsaratratra Élisée sy tahitra fosany alefa azy alefa vazolana satria Élisée nahita an'ireo armée céleste enzana be zany nefany mbola hoe teo fa sy tao zany manovan'izany teo sy tao dia zany mety hoe mandeha tsikelikely ny fahazonsika an'izany fa hiasa ny fanahy masina mpafantatra asika fa zany volonté de Dieu zany tsara aux izy bon agréable zany bon sy agréable zany ao anatina joie zany joyeux anniversaire ho an'olona joyeux anniversaire androany hoe tena volonté de Dieu zany inona mahafinaritra anazy inona ny tian'Andriamanitra sika raha be dia be sika tray aman-dreny rehefa mahafaly asika zavatra ataon'ny ankizy dia miposaka ho azy sika na sy miteny ary izy dia ianao miposaka ho azy Andriamanitra nde fanjakana misy ilay an'Andriamanitra fa tsy zavatra zany io fanjakana io zany ohatra misy rafitra rehetrarehetra io zany dia sika saray avy zao ambassadeur an'izay fanjakana efa sy limousine sody nefa mandeha amin'izany azonareo ve zany sika zany zao irak'Andriamanitra sika sararay avy ao anatin'izay fanjakana zay mino sika sanao fa miantoka anao Andriamanitra fa mila miresaka amin'Andriamanitra isan'andro sika mba tena hifototra tanteraka ao anatin'izay dia raina Jesosy fa lehibe noho ny fanjakana misy eto amin'ity Frantsa ity ny fanjakana petrak'Andriamanitra na sisasy anao sika maniry raha mba za ministra zany raha mba za zao manana secrétaire manana zao fa ianao sisy protocole tonga dia efa hiarabashandarababa tonga dia efa direct zany fa sika hifototra sika tena hoe le nitenenina teo anna crainte de Dieu sika hoe tena anna ferveur sika mifanarahan'Andriamanitra fatariany fanahy masina izasy ianao fa mbola goutte d'eau dans l'océan mbola hitasika amin'ny fahalehibiazan'ny fanahy masina fa rehefa izy nitarika sika sararay avy hafa ny zavatra asehon'Andriamanitra sy toy ny fody kely sony ianao fa toy ny voromahery hafa ary ity mba misy exemple kely manaraka asika fa toko manana fatakarana zany lavitra rehefa tena miaraka amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany exemple concret hitasika andavanandro zay zika ny état firenena américaine mba rehareny misy ninazy zany ny voromahery io io zany ninazy mba ohatrany mba rehareny io zany voromahery dia désolé amintsika aloha fa dia ny asika ohatrany hoe omby dia inona ny caractère ny omby sy ny zavatra ataony
sy ny voromahery ohatra. Ny omby tompoko a dia miandry mihinam-bilona dia mitogà dia mipetraka dia mamerina indray dia eo omby mijery Florent ozy izy ny azonareo ve omby zany sy manana vision lavitra zany ohatra misy zavatra tokony hanokatra ny tiako tena azonareo ve sy hoe manambany an'le zavatra antsika zany fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao zany manana vision lavitra na slogan am-piainanao ara zany zao mety sy zany sony fa fanjakan'Andriamanitra alleluia voninahitra ao an'Andriamanitra rery any a dia misaotra ny taty nandika teny amin'ny tonton Jean-Louis désolé tonton Jean-Louis Jean-Luc tena Andriamanitra manokana ianao ivavaka sika tompoko Andriamanitra rainay eo alleluia fitiavanao anay sisy vocabulaire malaza izany misaotra fa mbola be dia be ny zavatra ho ataonao aneonao ny fahalebiazanao aneonao fa hafa misy ny fanjakanao tena ataovy palpable aminay tompo zany fanjakan'Andriamanitra ao anatinay zany fanjakany lanitra eo aminay zany mba tena ahaimanana izahay tompo mba ahaimanana izahay hisitraka ny fananana izany fa efa sy miliardera sony zany ny fitenenana satria zany mbola voisa zany hoe miliara zany fa sisy intelligence mbola natakatra ny voambolana tokony hitenenana ny toerana misy anay eo anatrehanao rehefa ao anatin'izany fanjakana izany izahay ianao fanay masina nazavana ao anatinay hampianatra anay ny zavatra rehetra fa sy takatry ny sainay ny zavatra zay ataonao dia raina mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen.